fanadiadiana sy fikarohana nataon'ny zandary no nahafahana nanampotra ireo olona namono na faty ny ramatoa iray izay novonoina tamina fomba feno abibiana ka nalatsaka tao amin'ny pont mainty Verery ny fatiny. Fitsaram-bahoaka no natao tamin'io ramatoa io izay olona tsy salama saina nandeha alina ka nolazaina fa mpamosavy. Nisa vorovory ny saim-bahoaka teto Toamasina manoloana ny fahitana fatin'olona telo tamina toerana samihafa ny 8 janoary lasa teo dia niezaka ary nanao fanadiadiana sy fikarohana ireo nahavandoza ny mpitandro ny filaminana. Raha tsy aivina tokoa mantsy dia nahitana fatin'olona ny tao amin'ny pont Hôpital B, ny tany Ambalamanasy Carouin ary ny tao amin'ny pont mainty Verery. Ny fanadiadiana sy fikarohana nataon'ny zandary no nahafahana nanampotra ireo olona namono na faty ny ramatoa iray izay novonoina tamina fomba feno abibiana ka nalatsaka tao amin'ny pont mainty Verery ny fatiny. Fitsaram-bahoaka no natao tamin'io ramatoa io izay olona tsy salama saina nandeha alina ka nolazaina fa mpamosavy. Tamin'ny alalan'ny sary naparitaka tao amina tambazotra Antserasera no nahafahan'ireo zandary avy ao amin'ny poste avancé Tanandava nanao ny fikarohana ireo olona nahavandoza ireo ka izao nahitambokan'izao ary dia olona 8 no voasambotra izay voalaza fa nandray anjara tamin'izany. Ny tao amin'ny pont Hôpital B dia loza fahalentehana tao anaty rano fa tsy von'olona akory. Ilay tao Ambalamanasy kosa dia nisakaizany ihany no namonina afaty azy ary efa voasambotra sy nidoboka amponja. Nitafa tamin'ny mpanao gazety ny kapitaine Joséphin Enistela, commande ny kompanian'ny Gendarmerie am-Pirenena sy ny GPAC Rakotoniaina Jean Baptiste, chef de poste avancé Tanandava, nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ireo tranga ireo ary nanamafy ny fanentanana ho an'ny vahoaka ny Toamasina amin'ny fanomezana loharanom-baovao raha misy ireo tranga mampiayay sy ahina hiteraka tsy fandriam-pahalemana. Tamin'ny Alahady 8 janoary lasa teo moa zany no nisy an'ny ramatoa iray izay nivonon'olona tamin'ny endriny feno abibiana. Nifanena tamin'ny olona nandeha alina zany izy io ka neveron-jareo fa mpamosavy ary nendrikendrehana izy no fatorana ary nisy vely hazo maromaro tany aminazy ary naratra izy rehefa aveo nentina tany amin'ny pont mainty any Verery no nalatsaka tao no nisy niantso taty amin'ny gendarmerie nationale. Tao anatin'izay dia nisy ny fanadiadiana izay natao ny poste avancé Tanandava dia nahitana ny vidéo izay efa paritaka tany amin'ny tambazotra sosialy dia tamin'ny alalan'ilay vehivavy naka an'ilay sary zany no nafantarana ireo olona rehetrarehetra nandray anjara tamin'izany asa fanaovana famonoana olona izany. Eto dia tsara ny manamarika fa na dia ataontsika hoe fitsaram-bahoaka ny nataonjareo dia tsy eken'ny lalàna izany na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona zany ny famonoana olona dia voararan'ny lalàna ary zahay ato amin'ny gendarmerie zany dia miasa manatanteraka ny fampiharana ny lalàna. Amizao zany dia olona 8 no tratra, vehivavy anankitelo dia misy lehilahy 4, 5 izay atolotra ny fitsarana androany zany efa vita ny fanadiadiana makasika iraraha io. Ny makasika anazy io zany dia rehefa tratra ny fokon'olona izy teo amin'ny tamin'ny 12 alina teo dia nisy nilaza fa mpamosavy kanefa efa nisy olona niteny tao fa olona tsy ampisaina le olona. Nahitany zareo fotsim-bary, kifafa sy kapoaka moa zany tena tanan'le olona tamin'ny fotoana io dia nanaovana acte na violence na atao hoe fampijaliana le olona tamina tratrarana anazy dia avy eo moa zany tokony hoentina ho nivoan'ny mpitondra kanefa tsy tany nitondrany zareo anazy fa noentin zareo zany nakany amin'ny pont mainty dia taona nataterahan zareo amin'le famonoana le tovovavy io ka le famonoana moa tsy vita ny famonoana tsotra fa miaro feno abibiana satria dia feno dia kapoka ratra ary nafatotra tongotra matanana le olona tamin'ny fotoana io ka izahay moa eto amin'ny gendarmerie zany dia miantso foana hoe
izay dia tokony ho antsoina amin'ny zavatra ohatran'ireny satria lasa manaonao fahatany zany le vahoaka amin'ny eo amin'ny lafin'ny zavatra ohatran'izay ka tsara rehefa misy zavatra miseho ohatran'ireny na miantso ny mpitondra na miantso an'aiza-darimiry izay eo anivonareo mandrakariva ary manao an'ny atao hoe fisafona andro aman'alina ka mba hialana amin'ny zavatra ohatran'izao zany dia aleo foana manantona ny mpitondra sy ny mpitandro ny filaminana.